zanaka le fampiraisana amin'ny fanahy masina no isanatra amin'ity fotoana ity dia azo ely manao ihany koa zay tompo hiaina ny fitiavana izay tianao ampitaina amin'ny olona rehetra misaotra raha eo amin'narana Jesosy no ivavahana toy izany amen. Fa avereno any amin'ny rahalahinao mihitsy zany ary raha tsy akaiky anao na tsy fantatrao ny rahalahinao dia eto mody any aminao ilainany ary aoka hitoetra aminao mandra-pitadiny rahalahinao azy dia averinao any aminy ary toy izany koa no ataonao amin'ny borikiny na ny fitafiany na ny zavatry ny rahalahinao na inona izay very ka hitanao fa aza atao tsy ho raharahanao izany. Ary raha hitanao ny borikiny rahalahinao na ny ombony potraka any an-dalana dia aza atao tsy ho raharahanao izany fa manampy ny rahalahinao hanarina azy. Izany zavatra izany dia efa nolazaiko taminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Izao mididiko dia mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ianareo ny sakaizako raha manao araka ny andidiko anareo ianareo. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo fa ny mpanompo tsy mahalala azy atao amin'ny tompony fa efa nataoko hoe sakaizanareo satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Tsy ianareo ny fidy aho fa izano ny fidy anareo ka nanendra anareo mba handesy amo ary mba haharetany vokatrareo mba homen'ny ray anareo izay rehetra angatainareo amin'ny anarako na inona na inona. Azavela tsy voaloha na min'iza afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany fa zay tiany namany dia efa natateraka ny lalàna fa ny hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mitsiriritra zavatr'olona mba amin'izay didy hafa rehetra dia samy efa ao anatin'izao teny izao hoe tiavana namanao tahaka ny tenanao. Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana koa dia ny fitiavana no fahataterahana ny lalàna. Ray masinao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andeha ary sika riavana manalo ny tompo hitsangana ankehitriny hitsena ny afatry ny tompo amin'izao raha sy fotoana izao ka hataontsika nira fa 290 ny andininy fatelo ihany manao hoe ho tsaraina isika ka ilay teny velona no hanavaka atsika ary koa hanavitra koa minono teny fahasoavana. Tsara natony fonao amakivaky itsika miaraka izao fianarana izao. Kristy Jesosy no fianarana tsara ho antsika, namena fianarana ho antsika izy ary izay nataony dia tokony tarafitsika mandrakarivo ny fiainantsika satria tia isika ary tia niainantsika izany fitiavana izany. Hoy izy ao amin'ny Jaona 5:10 manao hoe izao no didiko dia mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo ary tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Jesosy Kristy tompontsika no efa nanolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Izaho sy anao ilay sakaizatidy. I Jesosy izay tompo ivavahantsika io nanolotra ny ainy nitondra mangidy indrindra nijaly tao tapon'ny Kalvari tao. Nijaly izy ary nesoina nolazaina izay ratsy rehetra nampangaina ratsy rehetra ary nitenenana izay teny ratsy rehetra ihany koa azy no ninona mba ho famonjena asy ianao izay sakaizatidy. Izaho sy ianao ilay sakaizatidy tompo ka tsy mbinony mandrakariva ka hitalaondry eo anatrihan'ny ray isan'andro ary anona mivavaka tsy miato na amintsika miteny izao azy dia manonona vavaka tsy miato ho antsika sakaizan'ilay tompo mba hananantsika izany fiainana mirindra izany, hananantsika fiainam-piadanana, miaina anaty fifankatiavana, miaina anaty fifandraisan-tanana ary miaina ao anaty fahasoavana.
andiny faraka amin'ny folo milaza maromaro izy hoe mijery anao aho satria tiako ianao, mitsimbona ny lalanao satria sakaizako ianao fa tsy mpanomboko intsony. Ry afaka malalo amin'ny tombo fitiavan'Andriamanitra ny olona zany ary porofony amintsika ihany koa amin'ity marain'ity fa sakaiza tiny ary izy le sakaiza tiantsika ihany koa, izy le sakaiza tsy mba malody na mivadika amin'ny teny fanekeny. Ry havana, ny finoana izay noraisintsika, ny finoana izay raisitsika ihany koa amin'izao afatra fitiavany lanitra izao dia finoana tsy mety raha tsy arahana asa. Noraisintsika ny finoana dia ny fitiavana an'i Kristy mba ho lalana izorantsika amin'izao lalam-piainana izorantsika miaraka izao. Ny soratra masina trano mampianaritsika manao hoe manana adidy masina itsika eo mpiarabelona amintsika, eo amin'ny rahalahintsika, eo amin'ireo vahoaka an'Andriamanitra maro samihafa, ka ilofo isika amin'izany mba hatateraka ny fifalian'ny tompo satria izay ny teniny tanterao ny fifaliako. Ary ny fanatanterahany fifalian'ny tompo dia izay hiainana ny fitiavana izay ary fizarana ny fitiavana izay. Aza vela ho tonga ao an'eritreritra ao ry havaka malalo amin'ny tompo ny anao hoe tsy manana anjara amin'izany aho, tsy anjarako ny hevitra ny hafa fa misy tompona andraikitra ao mahakarakarany amin'izany. Izay nambarany teny soratra masina manao hoe hitanao maniny ny omby na ny ondry ny rahalahinao dia aza atao tsy ho raharahanao izany fa averenao ny amin'ny rahalahinao mihitsy zany. Ary raha hitanao miborika ny rahalahinao na ny omby mipotraka any an-dalana dia aza atao hoe tsy raharahanao izany fa manapiny rahalahinao anarina azy. Izahay omby mahi ka tsy mba le lafy ny namanay tsisy intsony zany satria nahoana miaina ao anaty fifankatiavana, miaina ao anaty le fitiavana izay didin'ny tompo ho tanterahantsika eo fiainantsika isika dia hitsimbona ny hafasahirana ary ihany koa hanarina izay mety ho lavo ary ihany koa hikarakara izay ao anatin'ny fahasahiranana ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia hifampitaonsika hoe ndao hifampitantany, ndao hiara hiasa, ndao hiara hanompo ny tanindrazana, hanompo ny tompo, hanompo ny hafa ihany koa fa Kristy aza na dia zanak'Andriamanitra na dia teo amin'ny voninahiny aza dia tsy noazoniny ho zava-dehibe tamin'izany fa nidina izy mba nahetika ty ambony tany ity mba ho tonga mpanompo. Efa natsomo ho any amin'ny mandrakizay izy. Raha misy fahatserovatsika azy, raha misy fitiavantsika azy dia izao mitatidio ny anohy ny asany ary anao manompo zany izay vitany aza ary ezaka ilofo saina fa nahavatana fatratra mihitsika hanao mihoatra izay vitany aza mba hitoeran'ilay fifankatiavana, hitoeran'ilay fitiavana. Ao anatin'izany raha tokoa ianao hoe mbola tsy vitako izany na hoe tsy tena izay no raharahako dia tompo aminao hoe aza manao hoe tsy raharahako izany fa androany dia mangataha amin'ny tompo mba hanananao hery hitiavana mpiarabelona aminao, hanananao hery hitiavanao izay olona mety tsy mitovy aminao akory azy, hitiavanao ny olona izay heverinao mavomavo, izay heverinao lavitranao na izay heverinao ho fahavanao akory azy sanatria mangataha tompo dia homeny anao ny hery hitiavana andren'olonaretsy. Tsika ny adidy masina dia ny hoe antoso amin'izao fiainana izao izarany fitiavany Kristy amin'ny olombelona rehetra, tsy hoe famporisihana fotsiny tenen'i Kristy tompo fa didy lehibe no napetrany tamintsika. Amarana ko aza niavana manao amin'ny tompo dia ny soratra masina manao hoe aza vela izy tsy voaloha na miniza na miniza afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany fa izay tia sakaizany dia efa natateraka ny lalàna araka ny misy tiro Romanina toko fahatelo ambin'ny folo andimy fahavalo. Zany ary teny soratra masina amintsika dia mahireza samy tain'Andriamanitra hivavaka isika. Tompo te hisaonanao zay ny amin'ny tiro sy fotoana ity satria nomenao fahalalana tsara tompony amin'ny teninao mba hiainana andro aman'alina tompo izany filazana tsaranao izany mirakitra ny fitiavanao. Ianao Jesosy Kristy ilay fitiavana ary ilay fitiavana izay tsy mba manantsahala tompo, ilay fitiavana manarina fahotanana azy fa na tsy fametrehana aiza tompo dia nodiovinao tamin'ny lalan'izay fitiavanao izay. Ampianaro izay tompo mba hahay ihany koa hitiny hafa, mba hahay ihany koa tompo hizara fitiavana amin'ny hafa ary ihany koa tompo hikely ana fantatra na dia amoizana ny aina tokana aza tompo mba ho fifampitsinginana, ho fiahinany hafa ary ihany koa ho fampisonana ny hafa mba ho fifampandrosoana tompony avy ny manay teo ambony tany ity. Fony rehetra hiara hiasa, hiaraka hanompo anao ary izary izany fitiavany lanitra izany amin'ny olombelona rehetra mihitsy tompo araka izay nibaikonao anay sy anirahanao anay. Dia misaotra tompo fa voarainay izany afatra masina avy aminao izany
tena angatany ianao tompo dia tahiomba ho rakitra tsara ho tadidy hiatrehana izao fiainana izao mba hampiova tompony fiainanay mba hirindra araka ny sitrakao dia mbola hivavaka izay tompo araka ny fianam-pianarinao anay manao hoe rainay ho izay ny an-danitra ho amasinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any ny sitraponao ety amin'ny tany takiny any an-danitra meo anay no izy anina sahaza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fampiraisana ny fanahy masina ho aminareo rehetra izany amin'ny teny tiako mandrakizay mandrakizay. Dia ho an'Andriamanitra ireny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Sotra ny tompontsika ny amin'izany fampiratiana tanterahitsika izany ho azo tokoa ny voninahitra dia samy tena Andriamanitra.